Mbola ho ampitombona ho aminareo rehetra indray ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Hivavaka isika. Manondrika ny lohanay izay Andriamanitra, manoloana ny seza fiandriananao. Amin'izao Alakamisy masina izao, fa ianao no antony fahavelomanay. Ny famondram-ponao no tsy mahalany ritranay. Misaotra manome izao fotoana izao. Azonay misaintsaina ny adi-panahy no lalovanao, no ny fahafantaranao ny halalo ny fahoriana izay hanjohanao. Isaintsaina anay fa ory tokoa ianao mahita ny fahalemenay mpianatra mpanaradianao. Eny isaintsaina anay fa efa nafoy ny ainao hosorona ianao ho famonjenanay. Dia mitaniana Tompo, mampahireza indray favoniky ianao izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Matio 26:36-46. Ary Jesosy mba amin'ny mpianany dia tonga tao amin'ny saha anankiray atao hoe Getsemane. Ary hoy izy tamin'ny mpianany, mipetraha eto aloha hianareo raha mbola mankeroa hivavaka aho. Ary nitondra ny Petera mba amin'izy roa lahy zanak'i Zebedio Izy dia nala elo am-posy ory indrindra. Dia hoy izy taminy, fa diranovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty, mitoera eto ka miara-miari-tory amiko. Ary noho nandroso kelikely izy dia niankohaka ka nivavaka hoe, raiko, raha azo atao dia aoka hoe sorona amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anino atao fa ny anao. Ary nakeo amin'ny mpianatra izy ka nahita azy matory, dia hoy izy tamin'ny Petera, ay tsy mazaka miara-miari-tory amiko na dia ora iray ihany aza ianareo, miareta-tory sy mivavah ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofony tsy manan-kery. Dia nandefa androany izy ka nivavaka hoe, raiko, raha tsy ho azo esorina ity fa tsy maintsy hosotroko, dia aoka ny sitraponao no atao. Ary noho ny tonga izy dia nahita azy matory indray, fa efa nilondolondo ny masony. Ary rehefa nandao azy izy ka lasa indray, dia nivavaka fahatelony ka nanao izany teny izany ihany. Dia nakeo amin'ny mpianatra izy ka nanao taminy hoe, matory ary ankehitriny ka miala sasatra ianareo, indro efa akaiky ny ora ary ny zanak'olona atolotra eo an-tanan'ny mpanota. Mitsangana andeha isika, indro fa efa akaiky ilay mamadika aho. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. JESOA TAO GETSEMANE. Izany no lohahevitra ho bandinitsika ry havana amin'ity Alakamisy masina ity. Tarafina amin'ny Matio 4:20-4:30 ka hatramin'ny 4:40 izay efa nivakiana teo. Ho aminao manokana ny Tompo. Amen. Getsemane, tsy azo dinganina eo amin'ny tantara ny herinandro masina. Zaridaina ao antsinana ny Jerosalema, ao ambanin'ny tendrombohitra Oliva, izay toerana efa falehan'i Jesosy rehefa mitokana mivavaka izy. Ary nitondrany ningidy ny fahoriana sahady satria natsiaro adi-panahy izy, natsiaro ory izy noho ny fahitany fahalemen'ny mpianatra. Ary nefa teo koa nanapahany hevitra na dia fantany fa mafy hiaretana fahoriana aza mba hanolorana ny ainy atao vosorona hamonjena asy anao. Ary izany indrindra no natonga ny kristianina taty aoriana, indrindra tamin'ny taona 2023 nanorina fiangonana ho fivavahana teo, antsoina hoe Basilique de l'Agonie, na antsoina koa hoe Église de toutes les nations, satria firenena 40 mihitsy no niara-niasa tamin'ny fanorenana izany fiangonana izany. Inona ary no tokony ho tsarovantsika tamin'izany niainan'i Jesosy tao Getsemane izany? Voalohany dia izao, nisedra adi-panahy noho ny fahoriana lalina tsy maintsy ho eton'i Jesosy Kristy. Nisedra adi-panahy izy. Hoy ny valaza amin'ny 5:30, fa diranovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty. Ary dia izany nahatonga azy nitokana nivavaka indray tao Getsemane. Ka nahatonga azy niteny tamin'ny mpianatra hoe, mipetraha eto aloha ianareo
raha mankery hivavaka. Amin'ny matompo ny tompo azy mantsy dia fantany mialoha inona zany fahoriana ho sedrainy zany manomboka eo Getsemane. Fa teo tokoa izy no nisamborina dia ho tsaraina tahaka ny jiolahy, ho elohy na ho faty ary ho ampijaliana sy ho alambaraka. Izany no miseho nanomboka ny Alakamisy hariva sy ny zoma tontolon'ny andro. Jesosy Kristy na tsy aro ihany ny maha-olona azy, ka nalahelo no nitsirariny hatao azy, ho elohina nefa tsy meloka, tsy nanota, hampiarana ny fampijaliana feno ho abibina ny nofony. Tsy mahagaga raha fahadiranovana loatra ny fanahy, ka natonga azy nangataka intelo tamin'ny raiko raha azo atao, dia aoka hesorina amiko ity kapoka ity. 8:30 ny tapany voalohany, 2:40 ary ny 4:40. Ry havana, Jesosy Kristy no nisedra ny tsirariny indrindra tety ambonin'ny tany. Jesosy Kristy no nisedra ny erisetra mafy indrindra tety ambonin'ny tany. Ka tsy mahagaga ho iaho raha fadiranovana ny fanahiny ny eritreritra amin'izany. Ary miantso azy ianao mba hanisy vidiny izany isika ankehitriny. Eny ianao koa angamba ory ampanana votona alahelo izao satria hiara-ny tsirariny, hiara-ny fampijaliana, mahazo mivavaka tahaka ny nataon'i Jesosy Kristy. Fa izany no nanovozany hery, izany no hanovozanao hery ka ahatonganao aresy amin'izany. Zarao amin'ny Jesosy Kristy zany fa hampahery anao ary hanolo-tsainanao izy. Inona no toe-javatra faharoa tokony ho tsarovantsika ny ainan'i Jesosy tao Getsemane. Ory loatra izy noho ny fahitany ny fahalemen'ny mpianatra. Ory Jesosy tompo nahita na halala ny fahalemen'ny mpianatra. Amin'ny matompo ny tompo azy dia mahalala mialoha ny zavatra rehetra izy, dia fahitany mialoha ny fahalemen'ny reto mpianatra ireto, ka nahory azy tokoa izany. Ho ny filazany azy amin'ny 7:30, nalahelo am-po sy ory indrindra, nalahelo am-po sy ory indrindra. Inona moa zany fahalemen'ny mpianatra zany? Hitantsika eto izao izy telo lahy, Petera, Jaona, Jakoba, tena mpiara-miasa akaiky amin'ny tompo, fiantsony matetika rehefa hitokana hivavaka, ary anisan'izay nantsony sady efa nahita ny voninahiny rehefa niaina ny fiovantare tao amin'ny tendrombohitra Horeba izy. Na tsy aro velombelona ara-panahy izy telo lahy reto, kanefa ankehitriny rehefa nantsony mba hiaraka hitokana hivavaka aminy tao Getsemane, dia tsy navita ny ari-tory, na dia ora iray monja aza, na ory ny tompo izany. Ary Jodasy rehefa fantany fa hamadika azy, izay nahita ny heriny, ny fanasitranana nataony, nandray ny fampianarana nomeny, anisan'izay nitokisana ka napetraka ampitahiry vola, dia efa fantany mialoha, nambarany satria mialoha amin'izao dia efa nindray latabatra tamin'ny mpianatra izy, ary teo ampiresina latabatra ny efa nilazany fa nindray aminareo hamadika, dia Jodasy izany namadika amin'ny tompo noho ny fitiavam-bola, na ory azy izany. Ny apôstôly rehetra fantatsika rehefa tonga ny zoma masina, ny atakataka, mba tsy lazana hoe ny afina azy. I Petera ilay mafana fo miseho lohany tamin'ny mpianatra, fantatsika nandray ny telo teo mason'olona tsy ho mpanaradian'i Jesosy Kristy. Na ory ny tompo ny eritreritra izany rehetra izany. Ka izay mbola natonga azy nivavaka mafimafy kokoa tao Getsemane, tsy nivavaka ho an'ny tenany ihany, fa nivavaka ihany koa ho an'ny mpianany noho izany fahalemena izany. Ry havana, isika koa dia mba mpianatry ny tompo, fa tsy ny apôstôly ihany tsy akory. Amin'ny matompo azy
fantany ny eritreritsika, fantany fahalementsika, fantany fahazaran-dratsitsika, mampahory azy ireny. Ndao mba handoalika koa, andao mba hiakohaka ifona amin'ny tompo angataka ny heriny isika. Ataovy ampahatsorana zany fa ny fotoritory sy mankorakoraka tsy mba ataon'Andriamanitra tsimitsimo. Azo tonona fa i Petera na dia nandazy ny telo teo mason'ny olona aza, rehefa nibebaka mafy tamin'ny fony, eny nibebaka an-dranomaso ny tenin'Andriamanitra, dia natsangany ary naharitra hatramin'ny fahafatesana. Zavatra fahatelo farany tsarotsika naseho an'i JESOA tao Getsemane dia izao: nanaiky an-tsitrapo hanolotra ny ainy ho sorona izy. Nanaiky an-tsitrapo hanolotra ny ainy ho sorona izy. Rehefa vita ny vavaka nataony tao Getsemane dia natsiaro nahery ny tompo ary nitodika tamin'ny mpianatra izy ka miteny hoe: indro efa akaiky ny ora ary ny zanak'olona hatolotra eo an-tanany mpanota. Tena nahery izy, niseho tamin'ny Andriamanitra mpamonjy azy izy. Zany raha teo moa midikany hoe JESOA. Fantany ny oran'Andriamanitra, fantany ny sitrapon'Andriamanitra, fantany inona ilay iraka lehibe natongavany tety an-tany. Ny zanak'olona hatolotra eo an-tanany mpanota. Nahoana moa no manonona ny tena ny zanak'olona izy, ary izy mihitsy no manonona n'izany matetika. Misongadina kokoa amin'ilay hoe zanak'olona ny maha-olona azy eto, satria ilay sorona atao tsy hoe sorona ara-panahy, fa ny tenany ilay nofo ao man-drà, ny ainy, izany mihitsy no atao sorona. An-tsitrapo nanaovany izany sorona izany ry havana, nanaiky Jesosy Kristy tompo hanolotra ny ainy hamonjena asy anao. Ary zany no mahatonga ny andininy fa 470 izay mamarana azy milaza hoe mampatsiahy ny tenin'i Jesosy Kristy, mitsangana, andeha isika, indro efa akaiky ilay mamadika ahy. Tamin'ny andron'ny zanak'Israely tokoa mantsy dia zanak'ondry no atao fanatitra ho sorona ny fahotana izay vitan'izy ireo. Fa zao kosa dia ny zanak'olona mihitsy, arak'izay voalaza ao amin'ny Matio 26:36-46, ny zanak'olona tsy tonga mba hotompona fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra hisolony maro. Ry havana, mino aho fa tsapanao tsara ankehitriny ny hasarobidiny famonjena nataon'i Jesosy Kristy tompo anao. Ka raha mbola tsy nibebaka marina ianao, nefa navelan'Andriamanitra nandre izao afatra izao, miantso anao amin'ny anaran'ny tompoa, tahaka an'i Jesosy Kristy, mitokana kely, hivavaka, tena hibebaka amin'ny fonao, ary dia ataovy amin'ny finoana sy amin'ny fonao manontolo izao vavaka izao. Tompo, tsapoko ankehitriny ny vidy ny famonjenao aho. Mpanota aho ary tsy mendrika hiantso ny anaranao akory. Mifona aminao amin'ny foko rehetra aho, mamondrafo ho amiko, vonjeo aho fa tsy mahavonjy tena. Mba raiso ny fifonako, raiso aho tompo, fa vonona hanaraka anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen.